Mila fanavoazana ny lisy mpifidianana hoy ny MCV. Lohahevitra sivy no hodininy ny filan-kevitry ny munisipaly mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana. Nahitana fiakaran-dray ny vidin'ny arina fandrehatra eto Andrenivohitra. Ankafaliagna tomboky lahy sy tomboky vavy no andesinay mitsidika ny tokantranonao amin'izao matonaly izao Alarobia fa 7 ny volana Aogositra taona 2024. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao manasanao mpanajana anaraka ny vaovao ny MBS amin'ity niany ity. Vaovao makasika ny resaka politika dia mbola tsy feno ny fepetra fana miroso amin'ny fanatanterahana ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina manerana ny Madagasikara araka ny nambaran'ny MCF na ny etsiky ny olo-pirenena miady hamongorana ny osika sy ny tsy fanarahana mandritra ny fifidianana. Na ny ministeran'ny atitany aza ho izy ireo dia miaiky fa mila ary tsy maintsy hatao ny fanavoazana ny listry ny mpifidy mialohany anatanterahana n'izany fifidianana izany. Nisy ny fanehoan-kevitra izay natao ny solotena avy amin'ny MCF tamin'ity niany ity andeharatsika vetrany. Ny MCF moa zany araka ny hoe mahetsiky ny olo-pirenena azy zay dia tsy vondrona politika zay loloha loatra azava. Raha atao tantara fohifohy avy aza moa ny aingan'le MCF dia ny ainga atao anatin'ilay collectif de candidats zay nilatsaka tamin'ny fifidianana ho solombavam-bahoaka. Ho lavanga man raha ho resahana eto ny dingana lalovana tamin'izany fa anisan'ny nahatsapa sy ny aina an'izay osoko tamin'ny alalan'ny tsy fahatomombanana izay fifidianana izay izahay candidat. Nanatanteraka ny andraikitra ny taritany lalàna anay izahay dia ny fametrahana fitarainana sy fitoriana na rahana profo. Ny arantsika nalala moa ny vokatra tamin'izany fa tsisy azo ny raisina fa tsy nitombona avokoa ireo fitoriany candidat manerana ny nosy izay miisa 420 sy 900. Tsy resaka betsaka amin'ny intsony anga misika. Ka taorinan'izay no nijoroany hoe tapitra treo ny maha candidat satria fa nivoaka ny voka-pifidianana fa mijoro kosa amin'ny maha olo-pirenena. Raha mijoro eto ny tenako dia efa tsy amin'ny maha candidat anahy intsony fa maha olo-pirenena dia ohatran'izay no natonga ny lizy ka eo angamba ny faritana hoe no ny etaetany mpifidy maro eran'ny Madagasikara no namoahany MCF an'ilay fehinkevitra. Ka raha misy ny antoko nangataka an'izany angambany mety tsy nivoaka atao amin'ny MCF izay ary ny anay dia zahay hoe fepetra napetraka fotsiny hoe alefaso ny fifidianana raha toka fenontsika ilay fepetra. Tsapa tokoa moa zany tatoato fa misy amin'ny ampahan'ireny fehinkevitra reny no efa mizotra amin'ny fanatanterahana azy na amin'ny ampahany ary. Raha tsy laza fotsiny tsika mikasika n'ilay fitakiana tao amin'ilay fehinkevitra fa-7 izay nivoaka tao amin'ny Carleton milazany hoe tsy tokony misy fifidianana andeha mialohany fanarenana ny lisam-pifidianana sy ny fanarenana amin'ny fotony mihitsy ny fanomanana sy ny fikirakirana ny fifidianana. Ny amin'izao fotoana izao nefa dia zavatra mahagaga dia saika lasa lady hevitra na sanatriavina raha ohatra lasa hifaniliana indray ilay fiemorana ilay fifidianana. Nefa na tiana na tsy tiana dia arahany rehetrarehetra manaiky fa nohony izay tsy fahatomombanana izay no joroany ny olo-pirenena hiady amin'ny osoka sy ny alabato satria nisan'ny fototra nisehoan'izany osoka sy ny alabato zany ny tsy fahatomombanana mikasika ny fandrafetana ny listra elektoralina. Ary raha namaky an'ilay fanambarana mikasika ny fanemorana ny fifidianana ny tao amin'ny ministry ny atitany izay misolotena ny fotoanam-panjakana dia anisan'ny nanamarika fa tsy azo hidovirana ny fanaovana an'ilay révision spéciale de la liste électorale na tamin'ny teny vahiny moa ny lazana azy tamin'izay hoe la révision spéciale de la liste électorale est incontournable. Ka raha ho anay ato amin'ny etsiky ny olo-pirenena miady amin'ny osoka sy ny alabato dia tsy ho ataonay hoe ho sakana irosony fifidianana akory izany fa kosa izahay tsy ilazany hoe momba na tsy momba ny fiamoran'ny fifidianana ary tsy te ilaza ihany koa ho tompona andraikitra amin'izany fiamoran'ny fifidianana izany fa ny fehim-potoana ilaina amin'izay fanitsina amin'ny fotony na ilay hoe révision spéciale de la liste électorale zay no mitaky ny fotoana tsy maintsy hanemorana an'ilay fifidianana satria mba ho fifidianana madio mangarahara sekeny be sy ny maro no tiatsika metrahana an'ilay fifidianana indrindra raha makasika an'izany fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina
zay ataoko hoe fifidianana tena mipaka any amin'ny foty mihitsy. Fa miatrika ny fivoriana tsy ara-potoagna ny avy eo anivo ny filakevitra munisipaly eo anivo ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo nanomboka tamin'ity niany ity. Ireo hevitra miisa 7 moa no hodinina sy andraisana fanapahan-kevitra ao anatiny izany ary miompana indrindra amin'ny teti-bola sy ny fananganana fotodrafitrasa ireo loha hevitra ireo. Edena Elia, Mathieu Princy. Miisa 7 ireo ladinika tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny filan-kevitry ny komina Antananarivo renivohitra izay nanomboka ny maraina ny 7 Aogositra 2024 etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Lohalarana amin'izany ladinika izany mikasika ny fitantanam-bola ny komina taona 2024. Faharoa ny teti-bola fanampiny amin'ity taona 2024 ity. Fahatelo fanitsina ny teti-bola momba ny alaina amin'ny dokam-barotra izay mifandray amin'ny lalàna mifehy ny teti-bola na sy mpanitsina taona 2024. Faefatra ny fananganana ny trano natokana ho an'ny taozavatra eto Antananarivo izay antsoina ihany koa 13e colline. Fahadimy ny fanatsarana sy fanomezan-kasina ny arabe ny fahaleovantena. Fahenina ny fanomezan-dalana anangana trano sy birao ho an'ny boriboritany faefatra. Fafito ny fandrafetana ny tetikasa ho fanatsarana ny fokotany cité jardin Mahamasina. Fahavalo ny fandraisana fanapahan-kevitra kominaly momba ny fanekenana tsy ny drafitra mikasika ny tanan-dehibe eto Antananarivo sy ny manodidina avy amin'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny trano fonenana ary ny asa vaventy. Fasivy ny fanaovana jeritodika sy tatitra manokana momba ny taona 2024. Tsara marihana fa natolotra tamin'ity fanombohan'ny fivoriana tsy ara-potoana ny filan-kevitra ity ihany koa ny mpanolotsainy ny komina Vaovao dia Iramatora Voangy ny Rina Ida izay nisolo ny mpanolotsaina iray voafidy ho solom-bavam-bahoaka ankehitriny. Mpanolotsaina miisa 440 no tonga miatrika ity fivoriana ity ary aharitra 3 andro izany. Fa efa nisy ny tatitra vonjimaika izay nivoaka tamin'ny omaly fahenina ny volana Aogositra 2024 momba ny isan'ny mponina eto Madagasikara nahitana fiakarany 3.8 isan-jato izany tao anatin'ny 20 taona araka izay tatitra izay. Fantatra manko fa 703 sy 7 alina sy 9 hetsy sy 15 tapitrisa no isan'ny malagasy jiaby eto Madagasikara amin'izao fotoana izao araka ity tatitra vonjimaika ity ary mbola eritreretina hitombo avroaeny izany ao anatin'ny 13 taona ho avy. Ny andindin'izay tateriny Edena Elia sy Mathieu Princy. Miazakazaka ny fitombon'ny mponina eto Madagasikara araka ny tatitra vonjimaika nivoaka taoriany ny fanisana ny mponina tamin'ny alalan'ny RGBH 3. Ny vehivavy no maro anisa indrindra eto amintsika izay manana tady 50 faingo 70 izany hoe manodidina amin'ny 9 sy 300 sy 3 sy 1 alina sy 30 tapitrisa. Somary latsaka ambany kely ny kosa ny lehilahy izay manodidina ny 2 sy 700 sy 4 sy 4 alina sy 4 hetsy sy 20 tapitrisa izany hoe 7 faingo 20. Raha ny tatitra vonjimaika nivoaka ny 9 Aogositra 2024 dia manodidina ny 4 sy 300 sy 7 alina sy 4 hetsy sy 15 tapitrisa ny isan'ny mponina eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Monina any ambanivohitra avokoa ny 7 faingo 5 ny mponina raha io tatitra io atrandy ary ny 15 kosa no monina andrenivohitra sy any Morontsiraka toana Atsimo Andrefana, Atsinanana, Sofia ary Vatovavy Fitovinany. Tao anatin'ny 15 taona izany hoe nanomboka ny taona 13 sy 700 hatramin'ny taona 2024 lasa teo dia nahitana fiakarany 3.8 ny tany fitombon'ny mponina. Raha izao no mitohy dia mety hitombo avroeny ny isan'ny mponina afaka 13 taona raha ny fanadihadiana natao. Marihana fa lalana iray ahafahana mampivoatra sy mampandroso ny faritra iray na firenena iray manontolo ny fahafantarana ny isan'ny mponina sy ny mombamomba azy tsirairay. Loharano iray ahafahana mampandroso ny sehatra rehetra ihany koa ny fanisanany mponina amin'ny ankapobeny indrindra moa fa ny sehatry ny politika sy ny toe-karena. Raha nambarany teo anivo ny Instat dia amin'ny volana septambra izao no ivoaka ny tena vokatra ofisialy ny fanisanany mponina amin'ny ankapobeny tamin'ny alalan'ny RGPH 3.
Eo amin'ny sehatra ny toe-karena kosa indray dia maro ireo hetsika isan-karazany izay manome vahana ny tantsaha sy ny mpamboly ary ny mpiompy eto Madagasikara. Raika amin'ireny ny fiara-mada izay foara bevata anisany manana ny maha izy azy rango izay ary miditra amin'ny faraika amby roapolo andiany amin'ity taogno ity. Ny sokatra nanomboka ny any izany ary tsy farina raha tsy amin'ny alahady ho avy izao. Hoarantsika ny andinindiny izay sy ny akony izany kafana izany. Andiany faraika amby roapolo ny fiara-mada izay atao mandritra ny 5 andro etsy amin'ny kianja Maki Andotapenaka. Trano eva miisa 500 no hita ao izay mampiranty ny vokatra sy ny fitaovana manodidina ny fiainana ambanivolo sy ny tantsaha. Natao indrindra ahafahan'ny tantsaha mitady lalam-barotra mivantana tsy misy panelanelana no isan'ny tanjona lehibe nanaovana ny fiara-mada hoy ny mpikarakara. Ny tantsaha izay misedra olana eo amin'ny lafiny araboly ara-pitaovana sy ny tsy fahampian'ny fiofanana. Tany ambolohany eo amin'ny 300 eo ihany no mba mahazo commande tato anaty foara. Fa amin'izao tsika amin'ny teny izao zany eo amin'ny 700 ny tantsaha mandray anjara dia mahazo commande avokoa. Ary ny 300 nireo dia mahazo commande avy any ivelany. Tena zavatra ilain'ny fiara-mada dia ny fiavian'ireo mpanjifa avy amin'ireo nosy manodidina. Satria taloha teto Antananarivo mietsena ny réunionnais sy ny mauricianina sy ny rehetrarehetra eo amin'ny nosy manodidina ireo aty Madagasikara izy no mietsena. Fa ny zava-misy amin'izao fotoana dia opérateur économique avy any amin'ny any no tonga manambaka n'le tantsaha malagasy aty. Satria zareo ambony fa efa mividy kokoa no itsika malagasy. Ahitana mpandraharaha maro eo amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana, fanodinana ny vokatra ary ny asa tanana ny ao amin'ny fiara-mada. Isan'ny mandray anjara amin'izany ireo fikambanana isan-tsokajiny avy amin'ny faritra ivelana Antananarivo toy ny avy ao Vakinankaratra izay malaza amin'ny fiompiana sy vokatra ronono. Hita mampiranty ny vokatra eny ihany koa ohatra ny avy amin'ny feed-mill izay ao anatin'ny vondrona Tico AAA. Ireo fikambanana mpanao asa tanana avy any Toamasina izay tonga mampiseho ny vokatra mampiavaka azy ireo ihany koa dia hita ao amin'ny fiara-mada. Matanjona anay aloha dia araka teniko zay hoe mba ho fantatry ny olona mba ahafahana ino tadiavana lalam-barotra zany. Zay zany tena raha zany. Satria eto Antananarivo no centre commercial raha lateo ka centre commercial ka dika zay zany zay mahatonga anay hoe raha mba eto Antananarivo zay mba hoe ay moa nindrana koa misy zavatra produit ohatran'izao dia mba ahafahany hoe satria zao afaka fampivezivezy zany tomobile ohatra commande aminay zany dia alefanay taxi brousse dia ohatran'izay zany zavatra andrasanay ihany koa zany. Ahitana ny fikambanana mpiompy fandrama avy any amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny nosiny ihany koa ny ao amin'ny fiara-mada. Mitovy avokoa ny tarigetra ho an'ireo mpandray anjara dia ny hitady mpiara-miasa, mpamajo vola ary lalam-barotra hamoahana ny vokatra. Fa ny olona tsy sedraina zany amin'izao dia eo amin'ny arabola satria misy aretina zao ny tantely dia lafo be ny fanafody dia indrindra koa le fitaovana le extracteur zany lafo be 30 millions mahery dia zay mahatonga nay fikambanana tsy maintsy mikambana izahay zay vao afaka mahazo n'izao tantely zay. Dia zay zany ny atongavana eto mba mitady fiara-miasa zany satria izahay dia tianay zany ny ampiakatra mahavelona tsara ny fiompiana tantely dia zay tena te ampiakatra ny fari-piainan'ny mpiompy tantely. Fa ny fiompiana tompoko tsy reny le hitantsika mahazatra reny ihany fa ny fiompiana tantely mahavela tsara. Afaka mampianatra ankizy afaka mikarakara ny ara-pahasalaman'ny vatantsika tsika dia afaka mampianatra olon-kafa koa. Raha ohatra zany ka hoe tena mpamokatra tantely manara-penitra tsika dia afaka misy création d'emploi koa zany amin'le fikirakirana tantely. Ny alakamisy fahavalo sy ny zoma faha-7 ny volana Aogositra tahaka ny fanao isan-taona dia isy ny laobary andasy izay andraisan'ny tantsaha anjara sy fanakalozana ary iarahana mitady vahaolana manoloana ny olana sedray ny tantsaha sy ny mpamboly. Eo amin'izay toe-karena izay hatrany saingy makasika kosa ny andavanandro ny mponina dia ny fampiasana ny arina fandrehitra na ny charbon hoy atsika. Nisy ny fiakarany eo amin'izay vidina charbon na arina fandrehitra izay. Tato anatin'ny volana raiky teo izay dia nitaraina avokoa ireo izay mpampiasa izany arina fandrehitra izany teto Antananarivo satria dia eo amin'ny elanelany 5,000 ariary na mihoatra no fiakarany izany vidiny izany. Noro fitiavana sy tokra marolay no nagnano ny fanadihadiana.
Tao anatin'ny efa-bolana nahitana fiakarana indray ny vidina arina fandrehitra. Niakatra 2,000 ariary hatramin'ny 4,000 ariary ny gony amin'ny arina fandrehitra. Raha toka 2,000 ariary ny gony teo aloha, tafakatra 4,000 ariary izany ankehitriny. Marina fa saika nahitana ny fiakarany avokoa ny teny amin'ny tsena izay nahitana ny saribao teto an-drenivohitra. Vao nigadona ny volana Aogositra, ny tonga izay mpivarotra nampiakatra ny vidina arina fandrehitra izay. Anisan'izany ny teny Ampefilo. Marina fa noho ny tsy fisiany arina fandrehitra any am-potony no voalaza fa antony nampiakatra ny vidiny, ankoatra ny faratsy ny lalana. Sy mividy ihany fa somary fierifierinaina ihany aloha izy. Fa tsy tena betsaka noho teo aloha izany mpividy satria lasa le mpividy angono lasa maka mividy atsinjarana. Atsinjarana amin'izao njato zao masy dia 500. So tsisy tsena mahitsy zao tsy dia tamin'ny herintaona zany tsara no zao. Zao zany le entana tsisy somary sarotsarotsa nefa le tsena tsy mandeha. 4,000 izy zao dia 3,000 satria misy samby hafa ny qualité an'le izy. Arak'izany, mitaraina ny vahoaka madinika indrindra ireo mpanao hotely fa tsy misy tombony intsony ny tsena. Tsy vitan-dratsy izy ireo ny kalitaon'ny saribao fa mbola lafo ihany koa ny vidiny. Manoloana izany ary mangataka ny fitondrana ny vahoaka malagasy mba tsy hanao ambanin-javatra ny sosialim-bahoaka. Tsy maintsy misy fiantraikany akia satria voalohany indrindra aloha io fampiasan'olona andavanandro dia tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny tokantrano tsirairay. Raha ohatra zao hoe taloha zao ianao ohatra hoe vidy saribao 500, eny hoe mety hoe mamasaka vary atoandro sy alina izay. Amin'izao ianao raha hividy 500 mety hoe hamasahanao vary ny atoandro fotsiny dia tsy maintsy manampy 500 anao ny harivan'iny. Ohatran'izay. Izay zao dia dépense mitombo. Lasa hoe 1,000 ariary zany ny saribao indray andro tontolo raha hoe 500 ariary izy teo aloha. Ko tsy ny fitondram-panjakana ve no responsable voalohany amin'io e? Izy zany no tokony jereny manokana dia maniraka ny ambaratonga ambanimbany tsirairay avy. Tsy fiantraikany mihitsy ka, tsy fiantraikany be. Satria izao tena misy efeny be dia be satria taloha raha ohatra hoe izay mampiasa zao raha ohatra hoe saribao raiky tapo ampian'ilay kitapo le 200 kg re zany ampiana indroandro. Amin'izao nefany roa alina zany vidiny taloha, 2 alina. Zao rehefa 5,000 ary le saribao me ratsy no miakatra be, tena lasa ohatran'ny mpiara-mamana saribao zany zay zao. Raha tara manokana tokony méthode zany no tena tompona vaika hoe ahoana fandeha ohatran'ny mamahy be ny piste. Tsy afaka mivalabo. Raha ny zava-misy no jerena, niakatra izay tsy izy ny vidim-piainana. Nanomboka tamin'ny volana Janoary 2012. Nampanantena ny mpitondra ankehitriny fa ho jerena manokana ny sosialim-bahoaka saingy tsy arakarak'izay ny zava-misy. Tsy ny vidin'ny saribao ihany izao ny fantatra fa niakatra fa ny entana madinika ilaina amin'ny andavanandro, ny siramamy sy ny menaka. Fa misy ny atrikasa mandidina indrindra ny tontolo iainana izay nanomboka tamin'ny ity niany ity natao tetsy amin'ny Le Pavé Antaninarenina, natao indrindra mba hitsakarahana tetikasa momba n'izay fiarovana ny tontolo iainana izay fa eo ihany koa ny ahafana mahazo tombontsoa amin'izany tontolo iainana izany. Ny andindin'izay tateriny Noro Fitiavana sy Tokira Marolahy. Maro ny zavatsoa avy amin'ny arena voajanahary ho an'ny olombelona, tafiditra ao anatin'izany ny fahazonan-gova avy amin'ny loharano, eo ihany koa ny fisian'ny zavaboary manintona mpizahan-tany maro. Anisan'ireo firenena misitraka izany ny eto an-toerana, saingy ny mampalahelo sy mba sy potika ny tontolo iainana amin'izao amina fitsoky ny olombelona, manjaka ny doro-tanety sy ny fitrandrahana ny ala. Raha zavaina tsotsotra dia hoe ny arena voajanahary dia mitondra zavatsoa ho an'ny olombelona tsirairay. Tafiditra anatin'izany ohatra raha tsy teny fotsiny tsika hoe ny ahafahantsika mahazo herinaratra any tokantrano dia misy raha zay no resahana dia misy loharano any hoany izay ampiasaina entina zahoana n'izay angovo zay. Ohatra anatin'ny maro zay, ohatra ihany koa ny resaka fizahan-tany izay avy amin'ireo arena voajanahary. Analantsika ireo no ahafahany mahazo mampitombo ny resaka fanananasa
raha resaka fizahantany manokana nresahany fizahantany zahavoary resahantsika io zay ohatra zaraina amintsika zay ny entina hitariana antsika ao anatin'ny dinika izay atao mandritry ny 2 andro eto hoe ahoana ny ahafahan'ny tontolo iainana manome mahazo tamberina ao anatin'izay vokatsoa sy service izay omeny ho an'ny mpiarabelona ameny ihany koa ho an'ny reo mpandraray isa-tsokajiny eto Madagasikara. Raha izay no tanteraka dia afaka miresaka tsika fa afaka miantoka ny ampahany ao anatin'ny fiarovana azy ny tontolo iainana. Manoloana izany indrindra ary no antony sy niatrikasa momba ny tontolo iainana ijerena ny tetikasa hanomezan-danja ny tamberim-bidy avy amin'ny vokatsoa azo avy amin'ny harena voajanahary eto amintsika ka anisany hojerena ao anatin'izany ny paikady vaovao. Tsara ny manamarika fa tena mbola azo lazaina ho tary i Madagasikara raha ny voalaza eo amin'ny resaka paikady ny politika pampandrosoana momba ny tontolo iainana raha mihoatra amin'ireo firenen'ndehibe. Mihoatra amin'ny firenekafo sika dia atao hoe tsika zany efa misy ihany ny atao hoe inisiativa moa zany na asa atao momba ny tetikasa eny fotony fa zay zavatra rehetrarehetra zay dia mila fandrindrana, mila jerena hoe inona ny zava-dehibe sy lesona azo tsoahana hoentina mandrafitra n'ilay stratégie nationale. Zany hoe tsika zany efa misy asa efa natao fa ny fanamby dia anisan'ny mandrindra sy ny miezaka mametraka rafitra hitantanana an'izay ao amin'ny sehatra nasionaly sy ametrahana paikady hoentina mandrosika. Zany hoe mihoatra amin'ny firenekafo zany tsika atao hoe raha tia Afrika sika dia anisan'ny atao hoe efa mandeha ihany tsika na dia tsy lola arana ary fa raha ny firenena sasany maneran'izao tontolo izao ohatra ny any Amerika Atsimo dia efa lasa lavitra zareo fa manana ny paikady. Ankoatra izay ny ametrahana ny tondrozotra zany hoe ny lalàna sy ny paikady no anisan'ny vokatra andrasana aorian'ny fijerena ny tetikasa vaovao hanomezan-danja ny lafiny tontolo iainana. Ny antomboka androany ny atrikasa ny arana tamin'ny mpiara-miombona antoka ny USAID ary tsy farana izany raha tsy rahampitso. Nitrangana lozan'ny mpifamoivoizana Matsiravina tamin'ny marandray teo tetsy amin'ny lalana digy eny miazo any Anospatrana iny. Raha ny fantatra dia fiara raiky no nandona olona izay manday bisikileta ary ahina mafy moa ny ain'ity olona izay voadona nitondra bisikileta ity. Ankoatra izay dia misy ihany koa ny naratra tao anatin'ilay fiara izay nandona. Horantsika ny andindiny izay eo amin'ny rindran-tsary ny Erzora Joanarifony. Tokony tamin'ny 7:20 minitra maraina ny Alarobia fa-7 ny volana Aogositra 2024 no niseho ny loza avy any amin'ny lalana Anoszato hiazo ny lalana mankany Ampasika ilay fiara saika andeha hisongona ny fiara tsy mataho-dalana izay teo alohany ity fiara kango ity raha ny fanazavany nanatry maso tafiala lalana nefa izy ka nifoka bisikileta iray avy any Ampasika hiazo ny Anoszato sady nikoka ny andro-jiro ary ny ampanampana saika hivarina tany anony raha tsy tafivily aingana. Nipitika teo amin'ny 30 metatra ny alan'ny toerana nahavoadona azy ity bisikileta ity. Naratra mafy ilay nitondra ny bisikileta izay voafoka, tapaka ny feny ary vaky ny lohany, hoy hatrany ireo nanatry maso. Tovolahy roa hafa tao anatin'ilay fiara kango ihany koa no naratra teo amin'ny sorany. Nandesina avy hatrany namonjy hopitaly ilay tompon'ny bisikileta. Ny fananana jiaby kosa potika tsy nisy niraisina. Tobily ity zany avy any Zato dia tsy nandeha disany dia ilay bisikileta avy any avaratra no fohana. Dia zay zany le izy teo dia ilay olona nitsingidina teo dia efa maratra dia efa tsy fakotra dia lasa any zany ilay sôfera lasa nanaraka anazy nitondra anazy nakany amin'ny hopitaly. Tao anatin'io olona telo no nitazako tao dia maratra ny ray dia ny ankiroa tsy maratra antikely ankitelo. Tsy ahivina fa vao omalin'io izany hoe ny talata fa-enina ny volana Aogositra 2024 no nisy zazakely vao 4 taona monja no voadona ny moto teo amin'ny diga Anospatrana io hatrany ary dia izao nisy loza hafa izao indray. Anatin'ny fanamboarana tanteraka iny lalana diga iny ankehitriny, maro ny manararoatra ny hatsaran'ny lalana ka faly rimorimo fotsiny tsy mitandrina. Ny anala ny fahasahiranana ny mpampiasa lalana amin'ny lavadavaka maro no tanjona amin'ny fikojakojana ireny lalana ireny fa tsy ny itera-doza akory.
matetika manko dia ireo efa mba mitandrina ihany no mbola voan'ny tsy fitandremana taon'ny sasany. Tsara moa ny manamarika fa nisy ihany koa ny trangana lozan'ny mpifamoivoizana izay nisy eo tamin'ny marandray teo ihany saingy teny amin'ny faritry Ankazomanga iny ihany koa izay nahafatesana tovolahy vao eritreriny tamin'ny izany. Fa lafim-baovao hafa dia nahitana vaovao toyny indray ny momba n'ilay mpianatra tovavy izay teratany Britanika nantsoina hoe Alana Kirtland. Raha tsy ahivina dia tamin'ny 2020 ny volana Jolay lasa teo no nitsambikina avy eny ambony fiaramanidina nanday azy ity tovavy ity ary mbola nokaroana nandritra ny 12 andro ny fatiny ary tamin'ny omaly moa no nahitana an'izany. Araka ny vaovao voaray hatrany dia nandesina niakatra aty Antananarivo renivohitra ny fatiny io tovavy io izay teratany Britanika mbola vao 17 taona monja. Dia iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no andesintsika mamarana ny vaovao tamin'izao rivariva izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny velomany mandrapitafa ao amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka koa. Samy tsara tompoko lahy sy tompoko vavy.